izay na dia manana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy hitovizana amin'Andriamanitra. Filipiana 4:1. Fofalifaly saina miramirana endrika falifaly ihany koa no iarabako anao any an-tokantrano any amin'ny toerana maro isan-karazany izay misy anao, misaotra eram-po eran-tsaina mankasitraka anao manaraka izao fandarana mahafinaritra izao, fampahirezana ho mofinaina vatsim-panahy mandritra ny tontolon'ny andro. Ilay mpanafitra avy any an-danitra no lohahevitra ho dinintsika androany. Filipiana 4:1. Afatra izay nampitain'ny apôstôly Paoly an'ireo kristianina tany Filipy. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. 1 amin'ny Filipiana 4:2. Izay nanana ny endrik'Andriamanitra, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina ho an'ny tenany ny fitoviana amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy io, fantatsika tsara ny tantarany, mpanjaka ny mpanjaka, mpifehy izao tontolo izao. Andriamanitra tsy manam-paharoa Jesosy Kristy, kanefa noho ny fandaminana sy ny drafitry ny famonjena izay niarahan'Andriamanitra Jesosy ary ny fanahy masina dia izy no hidiny ety ambony tany hamonjy ny taranak'olombelona rehetra. Tsy maintsy navela zany ilay voninahitra, ilay lapan'ny lanitra, ilay fiobiana sy fiankofan'ny anjely analikisa tany an-danitra, tsy maintsy havotsitra ireny ka hidina amin'ny farany ambany indrindra, aka ny toeran'ny olona farany ratsy indrindra eto ambonin'ny tany. Tao tonga olombelona Jesosy Kristy ary tao amin'ny maha olona sy ny fambaniana farany ratsy indrindra no nafahany nanavitra sy namonjy antsika taranak'olombelona. Jesosy Kristy ilay nanana ny firaisana tamin'Andriamanitra talohany naharinany izao tontolo izao. Raha jerentsika ny ao amin'ny Jaona 1:2, izy dia tao amin'Andriamanitra, izy dia Andriamanitra, izy no nahariana ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra kanefa dia nafoiny, navelany, tsy notazomina dia kely akory aza izany voninahitra lehibe izany mba hahafany manavitra antsika. Tsy mety ho takatry ny saintsika izany fitiavana lehibe nomeny Kristy antsika izany. Tsy ho takatry ny saintsika olombelona voafetra sy marefo izany. Raha takatsika manko ny tena lanja ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny antony nahafoizan'ny Kristy ny tenany, dia tsy misy amintsika sa ireare ny amin'ny fahaizantsika, ny amin'ny fahatsarantsika, ny amin'ny harenantsika, ny amin'ny volantsika, fa hilefitra ambany dia ambany mitovy amin'ny Jesosy Kristy isika. Indrindra rehefa mijery an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, teo Kalvary isika, dia ahita ny tenantsika ho farany tsy misy vidiny sy farany ambany indrindra isika. Tao amin'ny Kristy ny fahalementsika dia tonga fandresena. Tao amin'ny Kristy ny fahaverezantsika dia tonga famonjena antsika. Noho i Kristy dia azo vonjena indray isika menakavy, isika izay tsy mpandala ny rariny, isika izay tsy mitoetra amin'ny marina. Noho i Kristy dia azo vonjena isika. Miamidanadana sy miha malalaka mahaliana antsika isan'andro izany afa-pitiavana sy ny afa-pamonjena izay omen'Andriamanitra antsika izany. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Jereo nge ao amin'ny Jaona 1:1, andininy voalohany, Jaona 1:1, andininy voalohany. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia nentson'Andriamanitra antsika hoe zanak'Andriamanitra, ary zany tokoa isika. Tena zanak'Andriamanitra, tsy zaza sary, tsy zanaka natsangana, fa tena zanak'Andriamanitra isika. Rehefa haintsika ny mamantatra io toetra n'Andriamanitra io, rehefa takatsika ny asarobidina izay toetra n'Andriamanitra feno fitiavana izay, siansa lalina indrindra, siansa sarobidy indrindra, ny siansan'ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy azo porofoina amin'ny alalan'ny fanaporofoana maha olombelona, dia ho takatsika ny tena fitiavan'Andriamanitra. Ry namako, ilay mpanafitra avy any an-danitra, tsy misy afa-tsy Kristy
no afaka manavitra antsika. Inona no tokony atao zany? Manapa-kevitra hanolo tena ho azy, hiaraka aminy, anio rapitso ary mandrakizay hivavaka isika. Misaotra Jesosy Tompo satria nanaiky hidiny ety ambany ianao faty hamonjy anay. Tsy mendrika an'izany zay kanefa dia nataonao, niekenao, ny any azo ampao, ny any azo ambara, dia ny manolo tena feno anjakanao Jesosy io. Amin'ny anaranao rery no hanonana mivavaka. Amen.